Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tahatra ity alakamisy fahaenina volana aprily ity indray, ary manoana fahasoavan'ny Tompo amintsika ary mahazo hery anie isika amin'ity maraina ity entina miatrika ny tontolo andro indray. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny mofinaina anio dia iray vavaka isika. Arainay tsara indrindra mbola velom-pisaonana anao izay fa tsapanay fa tsy mandao anay ianao. Saotra anao manaiky hainao anay, saotra anao ihany koa mihaino fitaranana izay aposaka isan'andro eto aminao. Saotra anao tsy manome lamosina fa mametsiky sy manolotra fitiavana ho anay. Tompo, eto izahay zanakao, te hiaino anao indray, te hamihena anao, miteza ianao hiteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanabe lehibe indrindra. Mpanabe lehibe indrindra. Ilaina milioka toko fahaenina dia ny 17 manao hoe ary noho ny maraina ny andro dia nantsoina nanantona azy ny mpianany ka nifidianany rombiny folo lahy izay nataony hoe apôstôly. Amen. Nofidiana avy tamin'ny laharan'ny olon-tsotra ireo mpianatr' Jesosy voalohany. Olona tsy ho mpiainana sy tsy nahita fianarana ireo mpanaraton'i Galilea. Lehilahy tsy nandalina ireo fahalalàna sy ny fomba amam-panahy an'ireo rabo izy kanefa nofaniny fitsipika entitsy ny asa mafy sy ny toe-javatra sarotra. Fahaizana voajanahary no nananany ary saina vonin-kianatra no tao aminy. Lehilahy volona handray tari-dalana sy famolavolana ao amin'ny asan'ny mpamonjy izy ireo. Eo amin'ny fiainana andavanandro dia maro ireo manao ny asany ampahatokiana ary vonona ny hanao ny tsara indrindra, nefa tsy mahalala ny hery miafina ao anatiny. Kanefa raha foaziny izany dia ametraka azy eo amin'ny laharan'ireo mpitarika lehibe indrindra. Ny olona toy izany no antsoiny Jesosy mpamonjy hiara-miasa aminy, ka nanana tombotsoa mifandray fanofanana, nifandray nandritra ny 3 taona avy tamin'ilay lehibe indrindra amin'ny mpampianatra izay tsy mbola nisy toa azy teto amin'izao tontolo izao. Nahitana fahasamihafana tokoa teo amin'ny ireo mpianatr' Jesosy voalohany. Nasaina nanao an'izao tontolo izao mpianatra izy ireo kanefa samy nanana ny toetrany avy. Tao levo ohatra Mathio izay mpamory hetra izay nantsoina avy tany amin'ny fandraharahana sy ny fanompoana ny Roma. Tao i Simona ilay zelota izay nandray ho fahavalony fahefananana nanapaka tamin'izany andro izany. Izy ilay Petera mirehidrehitra sy mihevin-tena ho zavatra ary mafana fo niaraka tamin'ny Andre rahalahiny. Tao Jodasy avy any Jodia mahaliana mahay zavatra ary tia mandalina. Tao koa Filipy sy Tomasy izay mahatoky sy matotra saingy tsy manam-pinoana loatra. I Jakoba indray zanaky Alfeo izay tanora indrindra tamin'ny mpianatr' Jesosy. Tao koa Joda ilay tsy dia resahana loatra kanefa natanjaka ary nanana ny fahaleme-toetrany sy toetra tsara maro koa. Tao ihany koa Natanaela zanaky ny fahitsiana sy ny fitokiana, ary tao koa zanaky ireo zanaky Sebedio izay nikendry ambony sy be fitiavana. Mba ahafahan'izy ireo mahomby amin'ny fampandrosoana ny asa niantsoana azy ireo dia nilain'ireo mpianatra ireo ny firaisana teo amin'ny fihetseham-po sy ny fisainana ary ny asa. Na dia samy hafa tanteraka aza ny toetrany voajanahary sy ny fanofanana naharahany ary ny fahazarany teo amin'ny fiainany dia tena nilaina tokoa ny fiambonan'izy ireo. Raha fehezina ny mofinainantsika androany dia Andriamanitra tokoa dia manana ny fomba fijeriny, ny fomba fiasany. Raha isika olombelona no mitady mpampianatra dia matetika olona manana diplaoma, manana fahaiza-manao amin'ilay asa ary izay heverintsika fa tsy hahavita azy indrindra ireo nefa no tena fidian'i Kristy. Hanao ny asa fampelezana ny filazantsara dia olona
mpanjony, olona be kilema avokoa, kanefa namboarin'i Kristy mba hanana ny toetra sy ny fomba fanao mba hahavita ny hafatra. Ao amin'izy ireo dia nisy an'ilay hery rehetra izay mila ho naposaka, ahavitana zavatra maro. Samy hafa fijery tokoa ny Andriamantsika mihoatra amin'ny fijerin'ny olona izay mijery ivelany fotsiny ihany. Fantany fa ao aminao ao dia misy zava-dehibe tokoa ary hainy mamoaka azy, mampoitra azy ary mahabe ny fahaiza-manao ho fanomezana voninahitra azy sy hamitana ny hafany. Isika izay zanaka voafidy n'Andriamanitra manokana izay miaina amin'izao andro farany izao dia tsarovany koa fa tsy latsa-danja ao anatin'izany, fa hain'Andriamanitra ny manova antsika mba ho fitaovana mahomby amin'ny famitana ny hafany. Mpanabe lehibe indrindra tokoa Kristy ka mahay ny zavatra rehetra, tsy mijery zavatra akaiky na zavatra voafehiny androany ihany, fa mijery zavatra alavitra satria fantany fa ilay mitsimoka hatsarana kely izay ao aminao dia hainy mampitombo an'izany ho lehibe mba hahavitana zavatra maro. Da mba ao aminao tokoa anie izany amin'izao maraina izao, ka atao ny fanahy masina hampitsimoka sy hampiasa anao amin'ny fomba rehetra, fa izany no irian'ny Tompo ho any aminao. Vavaka isika, misaotra anao izay ry Andriamanitray fa tsy mba fijerin'ny olombelona tokoa ny fijerinao. Fantatsay fa tianay ianao ary mijery ny fomba ahafahanay miara-miasa ao anatin'ny drafitrao. Tompo ampio izahay amin'ny lafiny rehetra ary kolokolo mandrakariva mba ho tanteraka ao aminay ny sitraponao ka ho fitaovana mahatoky eo amin'ny famitana ny hafatrao tokoa izahay sy izay rehetra napetraka ao ho sahaninay, ka na fahafahana manao ara-bola na fahafahana amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa dia ianao mihitsy no hamoha izany ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.你笑，你在说。